Ety amin'ny fampidirana ity video ity mo dia tsara ny mampafantatra fa hovahin'ny fandaharana roa mazava ny sabotsy 5 Jolay 2024 izao amin'ny fito ora sasany ariva ny solombavambahoaka ny Madagasikara Roland Ratsiraka izay voafidy tao Toamasina voalohany. Izany fandaharana izany mo dia arahinareo mivantana ao amin'ny pejiny 24 heures mada koa dia tsara ampahafantarina izay ho anareo rehetra izay mpanaraka ny vaovao sy mpankafy ny fanehoan-kevitra izay ambaran'ny solombavambahoaka ny Toamasina izay mo dia manasa anareo hanaraka izany fandaharana izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika mo dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné ny chaîne antsika ary asio zay amin'ny video indrindra azadiny foana ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany tena herisoantsika amin'ny zavatra izay fampitafitafantsika ato anatin'ity video ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Resadresaka sy lazalaza ny mikasika ny zamabe aloha isika. Zamabe tompondaka maneran-tany amin'ny fanorona, pikabary, mpandala fomba sy soatoavina malagasy. Tety mpanorona, tety mpandrosoana, lampahendrena hoy zamabe fanorona tao anatin'ny valankevitra ny andro ny 2 Jolay 2024 izay tao amin'ny tranombokim-pirenena efitrano Doxa. Olona kalaza amin'ny soatoavina, kalaza amin'ny tantara ary ny mpanao gazety maro no ny fampitona nanotrona ny valankevitra ary hita fa tena lina avokoa ny rehetra. Ankasitrana ho izy ny ampanjaka Andriamahery, Andriamatoa Ranjatohery, Andrianarisoa Ankoe, Eriky Rabedor ary Matiasy nanotrona sy nanaiky ny fanasana ary tsy mitsahatra eo ny hetsika fa mbola hitohy. Hita tao mo ny fampiroboroboana ny ara-malagasy fanorona ka misy lambahoany lamba fisalotra azo jifaina any aminy. Mirarisoa sy fanambinana mandrakariva tompoko, misondrota hasina amin'ny finiavanao mampiroborobo ny soatoavina malagasy amin'ny alalan'ny fanorona. Isorana manokana ny tolom-panahy feno haja sy ny famolohana telozoro ny karakara ny hetsika. Ary ampahafantarana etona ihany koa fa raha misy mahalinanao manokana ny momba ny fanorona sy ny fomba amampanao dia misy roa ahitana any zamabe ao anatin'ny tambanjotra Facebook koa dia manasanao hitsidika izany roa izany ao anatin'ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Zanahary Tsindrimandry fa ho hitanao ny roa izay ahitana an'izany zamabe izany. Tsetsa tsy ahitra mo iny fandeha risika hilazany zava-misy ao a Madagasikara. Ity zavatra izay navoaka ny pejy 24 heures mada ity mo dia zareko kely aminareo satria anisan'ny tena mahalina mo izy ity ary anisan'ny tsara ho fantatra. Fiarahamiasa tamin'ny Kim no nanamboarany filoha Ratsiraka ny lapany avloha. Ny lapany avloha dia namboariny filoha Ratsiraka izay niarahany niasa tamin'ny Kim, i dadaben'ny Kim ilay filohany koreana avaratra amin'izao. Nisy ampambola nomeny nanaovana azy io ary entreprise Korea du Nord kosa no nanao ny asa rehetra. Anisan'ny reharehan'ny Kim izy io satria zava-bitany dadabeany ivelan'ny Korea izay natao tamin'ny taona 327 izay nitondrany filoha Didier Ratsiraka. Natao nitovy amin'ny rovan'ny Manjakamiadana. Naharitra 9 taona ny fanamboarana ary notokanana ny taona 727 ny lapa. Isan'ny ireo lapam-panjakana tsara indrindra teto Afrika izy tamin'izany fotoana izany. Rovan'ny Antananarivo mo ny endriny mazava ho azy. Raha tsy ahivona ihany koa ny tantara dia maromaro no nisy fihaonana tao amin'ny izy ireo fa indroa no tena fantatra dia ny taona 477 sy ny taona 577. Tantara tsy fanadino mo izany tantara izany ary tantara tsy tokony hadino satria anisan'ny zavatra tsara io zava-bitany filoha teo aloha Didier Ratsiraka izay filoha efa Lodimandry io ny lapany avloha. Na tiana na tsy tiana tamin'izany andro zany tamin'izany fotoana izany dia nanao zavatra ny deba ary navita zavatra be teto amin'ny firenena izany filoha teo aloha Didier Ratsiraka izany. Rehefa avy niresadresaka ny zava-bitany deba teto amin'ny firenena iny mo isika dia ndeha
isika ivadika kely any amin'iny Feno Rivo Est iny. Raha araka ny vaovao izay nivoaka moa dia zaza ray no maty enina no narary vokatra ny fihinanana oviala tao Feno Rivo Est. Oviala ny fangaro hovokarina no nohaniny izy fito mianaka ary tratry ny fanapozinana ara-tsakafo izy reo ny 30 Jona 2024 lasa teo tao anivorany Feno Rivo Est. Zaza iray no namoy ainy rehefa notsabona teny amin'ny hopitaly, tsy misy ahina kosa ny ainy ireo enina mianaka. Raha araka ny fampitambaovao mikasika any ity tranga ity moa dia tahaka izao ny zavantranga. Ramatoa iray nangady ovimena dia nisy hovokarina izay misy poizina nipetaka tamin'ny izany ovimena izany. Rehefa masaka ny ovimena izay nandrahona dia nozarena nanomezana ny manodidina kanjo avy nihinana io sakafo io izy fito mianaka dia namorovory ny tratrany sady nafana ka nandoa. Nisy akoho nihinana ihany koa dia maty teo noeo. Izany moa ny zavantranga tany Feno Rivo Est mikasika an'ity oviala ity koa dia zareo kely aminareo ny zavatra izay nanjony piraitanindrazana amintsika. Hiresadresaka mikasika ny fanadinam-panjakana BPC indray isika. BPC any Fianarantsoa hanomboka ny alakamisy ny fitsarana azy. Hanomboka alakamisy 3 Jolay ny fitsarana ny fanadinam-panjakana BPC ho any Fianarantsoa. Manana piadina mitotaly 777 isa voasoratra anarana nanatrika ny fanadinam-panjakana BPC ny fitalayavam-pagatra ny fanabeazam-pirenena Matsiatrambony nandritra ity herinandro ity. Mpianatra 5 amin'ireo dia manana fahasembanana izay ao anatin'ny fari-piadidian'ny mpampianarana Fianarantsoa. Araka izay efa nolazaiko tato moa dia 5 taona ny zokiny indrindra amin'izany raha toa ka 12 taona kosa ny zandriny indrindra araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Nilamina amin'ny ankapobeny ny zavatra rehetra nandritra ny izany fanadinam-panjakana BPC izany. Tsara ihany moa ny milaza sy manamarika an'izay indrindra mampafantatra an'izay ny hoe anomboka ny alakamisy ny fitsarana BPC any Fianarantsoa satria maro ny te-hafantatra, maro ihany koa ny mpanaraka ny zavatra rehetra mandalo manerana ny Madagasikara naizanaiza izany. Ety ampamaranana amin'ity video ity moa dia mbola hanao ny zavatra izay mahazatra antsika moa isika dia ny mizara ny sary rehetra izay mahafinaritra. Ity sary mahafinaritra izay zareko aminareo ity moa dia anisan'ny sary nahafinaritra ny Androny Omaly, sary ny Andriamatoa Premier Ministre Ntsay Christian, ilay Premier Ministre tena mahafinaritra indrindra. Rehefa mahita sary ny ity Andriamatoa Premier Ministre hajaina ity dia nilatsaka ao andoha avy hatrany ny hoe mahafinaritra ity Premier Ministre ity, ary rehefa mahita azy dia mampitihy teny ny hoe hoela velona, hoela fanapahana ianao ry Andriamatoa Premier Ministre. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy. Zay fa tsy halavenay resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby oye, ciao ciao amin'ny manaraka indray eo.